Bonjour à tous, fiadanany tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Isaon'Andriamanitra lehibe indray mbola tafahoantsika amin'ity ny amin'ny fanohizana ny fampianarana. Raha niresaka ny resantsika farany teo dia niresakitsika ny amin'ny ireo firenena maro samihafa zany izay niray ara-diplomasia tamin'ny Eglizy zany dia ny firenena Vatikanina satria lasa niverina ao firenena indray ny lasa nahazo firenena lasa hoe nanana état souverain indray zany ny Eglizy nanomboka tamin'ny 1929 satria sitrana tamin'ny fery saikana faty azy izy. Ka tsy iverenantsika lala zay fa niresaka be tsika teo ambava homana po mieritreritra ho ny fitenenana fa dia ho tohizantsika ny lesona mikasika an'izay zavatra izay. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia metraka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra isika ka dia manasa antsika hiaraka hivavaka hivarantsika. Jehovah Andriamanitra iray io, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Ndreto izay raha io eto anatrehanao indray amin'ity an'ity hiara-hianatra sy andinika ny teninao. Raha mbola menao izao fotoana izao izahay dia ho ny teninao manambara manao hoe miara-miasa ny zavatra rehetra azo izay tianao. Eny tsy moramora no manao izao fampianarana izao indrindrandrindra amin'ity chapitre 17 ity satria romotra dia romotra mihitsy ilay devoly satria zavatra tsy tiany avoaka ny fampianarana eto. Ka ilay devoly Satana sy ny asany rehetra izay hoentina manakana izao fampianarana izao tsy handeha, izay hoentina manakana ny fifandraisana ny tokantrano any, izay hoentina manakorotana ny tokantrano any, izay hoentina manapaka ny herinaratra na mamono ny radio mihitsy ary na ny télévision izay hijeren'izao fampianarana izao na ny internet na ny telefona. Ka izay asan'ny devoly Andriamanitra hoentina manapaka izao fampianarana izao na manakana izao tsy handeha. Televoniny izany ho ny amirahan'ny zanak'ondry sy amin'ny fofinainy, alefa ny afo mandevona Satana sy ny asany rehetra ny amirahan'i Kristy sy amin'ny fofinainy. Anaran'i Jesosy. Rafy Satana sy ny asany rehetra ny amirahan'ny zanak'ondry sy ny fofinainy. Halleluja, halleluja. Fa aoka raha amin'ny herinao sy ny fahefanao dia aoka ny fanahinao hiasa aminay eto. Ka raha hianatra ny teninao izay raha isy andinika izany dia aoka raha io ny fanahinao ny hampianatra anay ny fahamarinanao. Dia sokafo ny fonay raha io sokafo ny sainay hamantaranay ny sitraponao ka dia mitenena aminay fa voninnkely izay vahoakanao. Izay miaraka eto nefa Andriamanitra iray dia mpanomby tsy mahasoeny ary tsy matoky. Ka ninona fahotany, ninona tsy fahamarinanay dia ifonanay aminao zany ndraiky angatana famindrampo sy famelan-keloka. Aoka ny Kristy ilay ranao soa anadio sy anasanay anafaka ny amin'ny fahotany sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ary aoka ny fanahinao hiasa anatinay hanavaozanay indray ny fanoloran-tenanay anatrehanao. Dia manamasinanay iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana amin'ny anaran'i Jesosy. Nanandratanay izao vavaka izao rehetra eto anatrehanao ka dia mitenena iray fa voninnkely izay vahoakanao. Halleluja. Amen. Dia sorantsika indray ny tompo nafahantsika niara-ny vavaka satria araka ny teny tompo manao hoe ny fivavaky ny marina no mahery indrindra izany. Ka io moa araka ny resantsika teo hoe sitrana tamin'ny fery saikana faty azy zany ilay Bibidia. Dia inona moa zany io Bibidia sitrana tamin'ny fery saikana faty azy io zany hoe fa ny Église zany izay en tant qu'institution zany na en tant que hoe amin'ny firenena anazy satria état pontifical ny Église teto Eropa taloha ary nanjaka tambonin'ny mpanjaka maro izy ary atsony mihitsy hoe izy no mametraka ny mpanjaka zany hoe ohatrany hoe ohatrany nanana empire mihitsy zany izy raha zay ny azo ilazana anazy amin'ny maha-Bibidia anazy. Dia izy io nefa rehefa avy eo foana zany io fahefanana izay nananany io satria nesoriny Napoléon Bonaparte teo aminy zay. Dia tsy tafaverina mihitsy zay na dia niezaka ihany azy izy tao anatin'ny fotoana maro fa taty amin'ny taona 1929 zany vao tafaverina izy io tany tao amin'ilay hoe traité de Latran zany izay nijerentsika zany. Dia rehefa tafaverina izy io tamin'ny 1929 dia nandritra ny taona nifandimby dia maro ireo firenena zany izay nifandray amin'ny ara-diplomatika zany ary hitantsika teo fa
presque ny firenena rehetra manerana an'izao tontolo izao zany dia tafaray aminy ara-diplomatika. Ary raha ohatra raha ka misy firenena tsy manana ambasady, satria ny ambasadin'ny Vatican dia antsoina le hoe nonce apostolika moa zany, dia na tsy manana ambassadeur ary zany ny eglizy amin'ny firenena vitsivitsy kely fotsiny, dia manana vicariat izy. Zany hoe vicariat zany karazana ohatran'ny hoe ambassadeur déguisé en quelque sorte zany raha zay izy ilazana anazy, ohatran'ny hoe manana solotena ihany zany izy, fa na dia manana an'izay solotena zay ary izy dia eo ambanin'ny fahefan'ilay fanjakana, satria eo amin'ilay misy zany eo amin'ilay toerana ohatran'ny hoe ny Chine izay nijerentsika zany, satria tsy amin'ilay firenena vitsivitsy teny ihany hoe iny zany sisa tsy tafiditrany, satria ny Chine ohatran'ny hoe parti communiste ny firenena chinois, dia izy tsy manaiky hoe misy ambassadeur fa vicariat zany misy ihany. Dia misy évêque anankiroa moa zany ny eken'zareo hiasa ao aminy zany, fa eo ambanin'ny fahefan'ny parti communiste zany no mijery akaiky an'ireo mba tsy hanana influence zany eo amin'ny firenena ny asan'ireo évêque ireo zany, dia manara-maso akaiky amin'izay izy. Fa akoatra ny firenena chinois zany dia tena hoe manana fahefana mivelatra izy ao anatin'ny firenena anankiray, ary amin'ny resaka fifidianana ny resaka hoe momban-draharaha ara-politika ny firenena, dia misy lanjany mihitsy zany ny eglizy amin'ny firenena izay toerany ka misy ny ambasadiny ireny. Fa zay moa ny zavatra teneniko teo hoe tsy verina lalina amin'izay tsika, satria efa niresahantsika izy, fa ny zavatra fantatra zany zao, satria izy efa tafaverina amin'ilay hoe toerana hoe souverain zay izy, lasa firenena maleo tena, na dia izy ary ny firenena kely indrindra, dia zao hoe gaga ny tany rehetra manaraka ilay Biblia. Arak'ilay voalaza amin'ny soratra masina moa zany efa hitantsika teto, verenantsika kely. Apokalipsy 7:10 ny andinin'ny 7 tapany 2. Apokalipsy 7:10 dia ny andinin'ny 7 tapany 2. Dia ahoana ozy izy eo? Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy, ary sitrana ihany ilay fery saika nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay Biblia. Gaga ny tany rehetra izy nanaraka an'ilay Biblia. Dia jerentsika tsara fa rehefa tonga amin'ny toerana anankiray ny papa, dia inona no zavatra hitantsika rehefa tonga amin'ny toerana anankiray ny papa? Ny fandraisana anazy. Raha ataontsika ohatra hoe tonga ny Brésil ohatra izy, mihoatra lavitra noho ny fandraisana ny ohatra hoe misy président de la république tonga ny ohatra hoe mamanginy misy resaka hoe raharaha diplomatika zany ifandraisany amin'ny firenena hafa anankiray, dia misy président tonga ny ataontsika hoe Macron tonga ny amin'ny firenena Brésil ohatran'izany, ny président moa amin'izao fotoana izao dia Lula ny président zany, na hoe misy président hafa koa tonga, fa tsy ohatr'izany ny andraisana ny papa. Ny andraisana ny papa tena hoe amin'ny fomba manetriketrika be zany no andraisana azy. Ary tamin'ny papa François tonga tany raha tany Brésil, dia teo amin'ilay plage tsy haiko tao Rio de Janeiro angamba no nanaovana an'izy iny raha tsy diso, dia misy an'ilay plage malaza be zay eo, fa olona tsy olona fotsiny, olona tena hoe olona. Zay hoe gaga ny tany rehetra manaraka azy. Tonga ny Madagasikara ny papa. Tsy tadidiko intsony ny toerana nandraisana ny papa iny ilay hoe Tanamasoandro angamba izy iny, zay anaran'ny toerana raha tsy diso. Fa ny fitsenahana azy aloha vao midina ny aéroport, ny lalana sokafana, ny fandraisana azy manetriketrika any Avoloa, amin'ny palais présidentiel, teka daholo ny olona rehetra, miteka ny olona rehetra. Eny, na dia ireo karazana fiangonana maro samihafa ary dia tonga eo koa, na dia tsy katolika zany, fiangonana a Madagasikara mantsy efa zay ny ilazana an'ireny ilay hoe fiangonana zandriny zany. Dia ireny koa mba manatrika eo zany, na dia izay ny dénoncer aza ny zavatra nataon'ny eglizy, ny zavatra tsy nety nataon'ny eglizy, dia mandray azy am-pite hafana, satria nahoana?
gaga ny tany rehetra manaraka azy de tsy atao mahagaga zany zay zavatra zay. Ka eo moa zany le izy milafiny anankiray hoe matoa zany ianao mandray azy amin'ny mpiteafana tahaka an'izany, manaja anazy zany ianao satria mantsy zay le hoe gaga ny tany rehetra manaraka azy izy zay raha aravakitsika raha le eo ambony eo am'le andininy faefatra tapany faharoa de ahoana izy izy am'le telo amby folo andininy faefatra tapany faharoa manao hoe ary iankohako eo alohan'ny bibidia koa ireo ka hanao hoe iza ny tahaka ny bibidia ary iza ny mahay miady aminy. Miankohako eo alohan'ny bibidia. Le miankohaka ange tsy voatery tena hoe miankohaka mivavaka ianao fa manaiky azy ianao zany. Manaiky azy ianao amin'ny heriny sy ny fahefana. Zay le teneniko eo le hoe miteha-tanana zany na hoe karazana fivavahana raha zany tonga eo de mitehaka koa. De mba ahoana tsika amin'izany zavatra zany? Zany hoe mirendre hommage zany. Le mirendre hommage mantsy zay mantsy ny dikany raha vakina le izy hoe mirendre hommage amin'ny teny frantsay le hoe manome voninahitra azy zany. De hoe c'est une marque aux izy de soumission, de respect, de dévouement. Zany hoe marque zany fa ianao miondrika eo anatrehany. Zay ny dikan'izay. Hoe soumission tena miondrika zany ianao matoa. Zay zany le hoe hommage, mirendre hommage, le hoe manome voninahitra, miondrika eo anatrehany ianao, manaja azy ianao. De matoa ianao tonga eo misy dévouement koa zany atongavanao eo. De zay mahatonga amin'ny teny zany mba mametraka barangy be mihitsy. Misy olona mantsy miresaka mantsika izy resaka apokalypsy mantsy ny fampianaran'izay hoentsika eto. De misy miteny manao hoe misy fiangonana raha izay izy angamba mety malala ny tenany izy. Fa le mpivavaka amin'ny fiangonana io miteny tafahoana ny papa anankiroa izy. De mametraka fanontaniana satria ny anazy koa zany eo amin'le fiangonana papa koa zany ny antsony an'le lehibe n'le fiangonana. De hoe tafahoana ny papa anankiroa de hoe ny hery mifanandrana maninona. Sy le papa ngeza be any eo de le aty ambany mitehaka le papa miala tsiny zany, le papa kely zany mitehaka le papa be zany, inona moa ny azo filazana azy eo zany. Fa izy matoa izy tonga eo mitehaka papa nga mitehaka azy fa izy no mitehaka amin'ny papa. Barangy be zay. Tsara antsika mandinika sy mieritreritra an'izany, za aloha tsy miditra lalina fa mba tonga saina angamba zay tandrifian'izany zavatra zany. Ny papa nefany zany de izy zany antsoina hoe fahefana ara-moraly faratapony. Eran'izao tontolo izao fahefana moraly ara-tapony satria manaiky azy zao tontolo izao miondrika eo anatrehany. Raha misy conflit amin'ny firenena anankiray hoe misy ady, iny président iny mihazakazaka makany aminy iny mangataka hoe ahoana ny zany. Mivaha vetivety ny olana rehefa mihazakazaka makany. Zay mihazakazaka any aminy de mivaha foana ny olana matetika any amin'ny firenena zay misy azy. Izy nefa tsy hitanao mivantana eo ahoana. Fa ngady hoe parmazy ohatry zao fotsiny izy io de mivaha. Misy hery zany eo, misy fahefana zany eo. Tsy takatry ny saina. Raisitsika fotsiny hoe maty Papa Jean Paul II. Firy ny président chef d'État tonga teo, niondrika teo. De farany teo moa zany zavatra fantatsika de zao hoe maty koa ny Papa François. Efa maty ny Papa François, be de be koa ny chef d'État zay tonga teo. Manatrika an'izany, niankohaka teo. Oviana zao ny chef d'État frantsay maty. Tamin'ny andron'ny Jacques Chirac, voavin'izay nijereko farany tamin'ny télé. Tsy hoe voaingana izy maty, fa efa ela izy maty fa nijery émission mikasika an'izay. De rehefa nijery émission mikasika nafatesa amin'ny Jacques Chirac, izy ny chef d'État hoe important tonga tao zany. Akoatran'ny chef d'État africain majinika ny teo zany, fa le chef d'État grand teto Europa zany, nga hitanao, Poutine rery ny tao. Fa amin'ny papa maty firiny io, de mba mametraka zay nge mahatonga izy gaga ny tany rehetra manaraka azy. Ahoana ny amin'izany zavatra zany, zavatra hita maso zany reny sofiny zany. Fa amin'izao fotoana zao zany satria efa taorinan'le hoe sitrana tamin'ny feriny saika nafaty azy izy, de hoe gaga ny tany rehetra manaraka azy. De niova indray zany ny sary asehoan'ny papa, na hoe asehoan'ny
l'État Vatican zany. Satria nahoana? Le endrika taloha izy raha ny endrika nahafantarana azy de natahorana mihitsy izy. Satria nahoana? Tamin'ny 538 izy rehefa nahazo ny fahefana faratapony. De fahefana pampahoriny ny fahefana katolika natahorana mihitsy. Raha vao mihetsika ny Eglizy de matahotra. Raha vao tonga misy évêque na hoe misy pretra tonga amin'ny toerana anankiray de hoe efa matahotra indray ny vahoaka hoe de haka vola indray zany ny Roma zany. Zany zany ny tahotra nisy tamin'ny vahoaka teto Eropa tamin'izany fotoana zany. Amin'izao fotoana zao nefany taorian'ny 1929 zany lasa le popularité ny papa indray nita. De lazany indray zany nita. Ary tsy vitan'izay fa lasa atsony izy hoe grand héros mondial de la morale et de la paix. Inona moa le héros? Le héros reny le hitanareo rehefa aty andafy zany tamin'ny andron'ny Moyen Âge moa no tena nisy anazy io. De le héros le mpiantsoantso reny. Oye, oye! Manambara vaovao zany izy. Zao ny zavatra voalazan'ny fitaoram-panjakana. Mikikika zany izy mampilaza vaovao ho an'ny vahoaka. Tamin'izany moa mbola tsisy radio zany fa le héros no miteny. Ka iza no rehefa miresaka zany rehefa miantsoantso zany ny firenena Vatican na ny papa na ny Eglizy de ny zavatra iantsoantsony de miresaka amin'io ara-moraly io izy na resaka hoe paix na resaka hoe fiadanana na hoe filaminana manerana an'izao tontolo zao ny zavatra resahana. Zany hoe resaka fitiavana ny resahany, resaka filaminana, resaka fiadanana, tsy hitanao tsony hoe aiza le amin'ny mahendrika mahabibidia hoe bibidia andeha andrapaka zany na hoe amono tsy hitatsony nge zany amin'izao fotoana zao. Mandray ohatra fotsiny tsika ny amin'ny guerre en Ukraine zao. Ohatra hoe misy hôpitaly reny mipoahany bomba de tonga izy de mandray fitenenana tena tsy mety mihitsy zao atao zao fa nahoana no misy maty sy ny karazany. Mila manao filaminana, mila atao ny fifanarahana. Izy zany lasa manao c'est un réconciliateur zany izy. Mpampiavana zany izy. Zany ny zavatra toerana misy azy amin'izao fotoana zao. De ohatsika ina ho maratsy an'izany? Tsara nge zany. Efa niala tamin'ny zavatra nataony taloha zany izy. Fa mbola ho avy fa za maika aloha tsika amin'izay fotoana zay. Ary io tsy resaka ny Ukrainienne fa resaka Gaza. Ny zavatra misy an'ny Gaza amin'izao fotoana zao tena hoe génocide ny misy any, famonoana fandringanana population ray manontolo, famonoana ny poniny gazaoita ray manontolo ny palestiniana zany tena hoe aringan'ny israeliana. De miantso ny papa amin'izany zavatra zany. De raha ny sary zany hitantsika amin'izao fotoana zao de hoe tsy manenjika intsony izy. Ny fanohatra an'izay raha zany ny hita mamonjy ny ampahoriana izy. Izy zany nampahory taloha fa izy ndray zao mamonjy ny ampahoriana, mamonjy ny mahantra ary zany zavatra ataony zany de zao hoe manadiso ny faminaniana nge zany. Mety lasitsika zay mihitsy tsy ny Eglizy ny bibidia satria nahoana zany ny zavatra sataony amin'izao fotoana zao manadiso ny faminaniana zany. Ahoana ny ilazanao fa ny Eglizy no bibidia? Nefa ny zavatra ataony amin'izao tsy mitovy amin'izay intsony. Manadiso ny faminaniana zany zavatra zany. Sarotra ny nonan'izany zavatra izany. Indrindrandrindra amin'izao hoe andro ny resaka hoe fisokafana eo amin'ny resaka hoe ecuménisme izao. Inona moa le fisokafan'ny ecuménisme zany fa le fitambaran'ny fanakambanana ny fivavahana izany. Ary ny Eglizy amin'izao fotoana izao de zao izy ny vavolombelon'Andriamanitra faratapony. Izy ny vavolombelona faratapony. Ko manino izy nolazaina fa manino izy ty? Izy no misandoka an'Andriamanitra. Lazaina fa fahavalony mihitsy azy. Zavatra matafitohany zany, ahoana ny impossible an'izany zavatra zany? Ka na Daniel koa range mba gagy. Ahoana izy Daniel? Satria zao fahefana ara-pivavahana ty fahefana ty hitan'ny Daniel ao anatin'ny faminaniana. Nefa Daniel koa nahita ny zavatra nataon'ny Eglizy de mba gagy koa Davida ny Daniel trouble hoe ahoana ny impossible an'izany zavatra zany? Fa Andriamanitra ve mety diso? Andriamanitra tsy diso. Jereo nge zao zavatra tenen'i Daniel.
Aty amin'ny Daniela toko fahafito jerentsika kely. Daniela toko fahafito ny andininy 5:10. Daniela toko fahafito ny andininy 5:10. Dia zao tsara ny tenenin'ny Daniela ato. Ao nozy izy. Izao Daniela nalahelo tam-panahy ary ny fahitany loko naraiky tahotra ozy izy. Nalahelo am-panahy izy, nahita an'ilay ty fahefana ara-pivavahana ty zany amin'ny zavatra nataony. Izao Daniela nalahelo tam-panahy ary ny fahitany loko naraiky tahotra. Ahoana ny impossible an'izany? Daniela toko fahafito 7:20 eo ihany, mbola miteny izy. Hatramin'izao no faran'izany zavatra izany. Ny amiko izao Daniela dia naraiky tahotra indrindra ny eritreritro ka ny valoarika ny tarehiko nefa no toeriziko tao am-poky any izany zavatra izany. Naraiky tahotra indrindra ozy izy ny eritreritro ka ny valoarika ny tarehiko nefa no toeriziko tao am-poky any izany zavatra izany. Dia izay mihitsy ilay izy raha ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao dia endrika vaovao mihitsy nefa ny hitantsika fa tsy mitovy amin'ilay endrika nahitana azy tany aloha intsony izany. Raha tany aloha tsika niresaka tamin'ny resaka hoe fanavaozana tamin'ny andro fanavaozana ara-pivavahana zany tamin'ny mouvement protestante dia tena nanao inquisition ny église nandritra le 1260 année zany tao anatin'le 1260 année iny nanao inquisition, nanao ny croisade, nisy famonoana olona tamin'izany, nisy fanagadrana tamin'izany. Amin'izao fotoana izao nefa nga ny église manao an'izany amin'izao fotoana izao. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia resaka hoe entraide na resaka hoe liberté. Zany ny zavatra prônen'ny église, zany ny zavatra antsoantson'ny église. Hoe atao izay fanampiana amin'ny resaka hoe firalahiana, fanamboarana hôpitaly, fanamboarana université, fanamboarana orphelinat, fanamboarana resaka centre hoe fanampiana ara-tsakafo, sisy. Iny moa fa raisina ohatra foana hoe jereo fotsiny ohatra Père Pedro Madagasikara. Zava-dehibe nge io asany io. Dia nefa izany zavatra izany vao maika maninona manamarina ny faminaniana. Satria efa voalaza ny faminaniana koa izay fiovana zay zany. Voalaza amarin'ny faminaniana zany zavatra zany. Izay io tsangan-javatra io zany izay ohatrany hoe manadiso le faminaniana vao maika manamarina azy indray hoe marina le voalaza ny faminaniana. Voalohany aloha, inona voalaza ny faminaniana teo? Le popularité ny papa, le lazany, malaza nge ny papa amin'izao fotoana zao. Raha araka ny fijery ny faminaniana zany. Io le teneniny teo toko 7:17 tapany faharoa, raha iverenantsika kely fotsiny. Raha ho raisitsika daholo zany le raisitsika kely hoe inona le voalazan'ny faminaniana. Jerentsika fotsiny. Apokalipsy toko 7 dia ny andininy 7 tapany faharoa. Toko 7:10 azafady. Dia ahoana izy amin'ny andininy 7 tapany faharoa. Nefa sitrana ihany ilay ferisaikana faty azy ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay biby ity izy. Tanteraka ara-baka teny zany. Sitrana tamin'ny ferisaikana faty azy, gaga ny tany rehetra nanaraka ilay biby ity. Eo zany dia fahitantsika izay hoe gaga ny tany rehetra manaraka an'ilay biby ity. Dia jereo andininy fahafito ihany koa izy. Eo mantsika ilay milaza hoe amin'izao fotoana izao izy efa tsy manenjika intsony izy. Fa ny zavatra ataony zany dia maninona? Ny zavatra ataony indray miantsoantso, hiady ho an'ireny olona pahoriana ireny. Hamonjy an'ireny olona pahoriana ireny. Dia jereo aty amin'ilay andininy fahafito tapany faharoa izy. Dia ahoana izy? Andininy fahafito tapany faharoa. Ary nomena fahefana amin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Ary akonko eo alohany ny olona rehetra monina ambony tany. Nomena fahefana amin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny sy ny firenena rehetra izy. Ny intervention zay asany amin'ny firenena rehetra. Dia inona izay manao asa soa izy amin'ireny firenena ireny?
miady an'izay ampahoriana izy amin'ny sy ny firenena satria niova le asa ataony fa zao manatanteraka le voalazany faminaniana foana le zavatra tenenina eto nomena fahefana foko-pirenena sy ny olona sy ny samihafa teny ary ny firenena rehetra izy vokatra n'le zavatra ataony dia zao andininy fahavalo ary ankohaka eo alohany ny olona rehetra ambonin'ny tany manaiky azy ka ny influencen'ny papote zany na ny influencen'ny église katolika dia zao mivoaka ivelan'ny église katolika mihitsy fa tsy hoe mijanona ho an'ny église katolika ihany any amin'ny firenena rehetra io zany hoe mivoaka ny Italia mivoaka ny la Frantsa zay zanaka vavy matoan'ny église miparitaka manerana an'izao tontolo zao mikasika an'io asa soa zay ataony io dia efa voalaza io ary amin'ny apokalypsy 3 rehefa nijerytsika ny tantaran'ny église inona zavatra teneniny apokalypsy 3 apokalypsy 3 mikasika le asany zany aty aoriana par rapport amin'le asany tany am-boalohany dia inona zavatra teneniny eto 1:20 fantatro izy ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao ny fanomponao ary ny faharetanao ary ny asanao farany ozy dia be noho ny voalohany ny asanao farany be noho ny voalohany satria nahoana io le zavatra resahany io le asa soa zany tena navitana anao asa soa be izy ny asanao farany be lavitra noho ny voalohany satria raha ny asan'ny tany am-boalohany ny kianina ny asa teoriana no deraina ny asa nataony satria io asa soa zay ataony efa niresahantsika izany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana izany iza no mahavita ny zavatra vitan'ny église raha resaka miresaka hoe œuvre caritative zany na resaka hoe resaka charité zany no atao église no mahavita be lavitra mihoatra noho ny fivavahana rehetra ndamba raha zay ny azo ilazana anazy fa zay le izy hoe na dia tsy manatanteraka ny asa zay nataony taloha tsy ny arany église hoe mampahory dia ho natrehan'Andriamanitra mianjaanja ny asany fantatr'Andriamanitra ange hoe tsisy miafina amin'Andriamanitra io na dia hoe tsy mamony directement ntsony ary izy na hoe mipersécuté directement ohatra ny nataony ntsony hoe manenjika ohatra ny taloha ntsony dia tadio fa le dragona ange rehefa nitsangana izy teo alohan'le ranomasina niantso fahefana anankiroa izy ino ny fahefana anankiroa izay nalainy hoe le bibidia voalohany dia le bibidia faharoa le bibidia voalohany dia fantatsika tsara fa ery ara-pivavahana zany io bibidia voalohany io fa le bibidia faharoa indray io zany no hery fahefana izay hiasa sy handringana ho an'ilay bibidia voalohany ka ny bibidia voalohany tsy hanao an'izay mihitsy ny église tsy hanao an'izay fa io ny endrika zay sehoany zany io endrika io mampiavana izy tena hoe hafa mihitsy ny endrika zay hipotrana fa iresaka amin'ny manaraka tsika iresaka mikasika ny bibidia faharoa izy io bibidia faharoa io fa io ny anatanteraka zany le fanenjehana sy ny famonoana sy ny fanaterena ny olona zay tsy mety miankohaka eo anatrehan'le bibidia voalohany dia vahaveriko raha izy tsisy fanenjehana eto mianatra tsika hoe inona ny voalazan'ny faminaniana anjarantsika mijery ny tantara hoe marina ve ny zavatra teneniko sa tsy marina satria manome profo tsika miresaka eto fa tsy miteniteny fahatany fotsiny satria tsy azontsika atao zany zavatra zany fa mianatra tsika ohatrany hoe mianatra ny tantara rehetra ihany inona ny zavatra nisy ara-tantara ny église ihany koa dia zao na dia niova endrika ary izy mbola mijanona foana izy ilay fahefana usurpateur na hoe ilay maka le toeran'Andriamanitra inona moa le usurpateur fa le mpisandoka zany izy misandoka iny maka le prérogative an'Andriamanitra izy na le maka ilay toeran'Andriamanitra na le hiantsonan'Andriamanitra apokalypsy 3:13 ahoana izy io apokalypsy 3:13 dia inona ny zavatra teneniny eo ary nanokatra ny vava ny teniny ratsy
An'Andriamanitra izy dia hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakely dia ireo mitoetra any an-danitra. Nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy. Hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny dia ireo mitoetra any an-danitra. Manao an'izany ve ny Eglizy sa tsy manao? Miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra ve izy? Miteny ratsy ny tabernakeliny ve izy? Dia ho jerentsika mikasika an'izay zavatra efa nianarantsika teto zay zany mamerina kely fotsiny tsika. Hoe marina ve zany sa tsy marina? Ato izy mbola miteny an'izany amin'ny Apokalipsy 7:12. Dia nianarantsika teto dia zao ny papa antsoina hoe vicaire de Dieu. Inona zany vicaire de Dieu zany? Zany le vicaire io avy amin'ny teny latina izy io hoe vicarius. Ka le vicarius ny dikany dia zao hoe suppléant na hoe remplaçant, zany hoe misolo. Ka izy zany misolo toerana an'Andriamanitra izy zany. Misolo toerana an'Andriamanitra. Zay hoe vicarius. Nefa fantatsika tsara fa ny titra izay hoentin'ny papa nandritra ny taonjato maro amin'iny satroka an'iny, le tiaran'ny papa iny, dia nisy soratra amin'io ary ao anatin'ny muséan'ny Vatican mipetraka izany satroka izany, mipetraka ao anatin'ny muséan'ny Vatican zany. Misy an'io soratra hoe vicarius filii dei mipetraka ao zany. Misy an'io soratra io hoe vicarius filii dei io ny dikan'izay remplaçant na hoe misolo zany. Mametraka le toerana, misolo toeran'Andriamanitra izy. Ny papa ihany koa dia antsoina ihany koa manana an'izany titra zany koa ny papa hoe roi des rois na seigneur des seigneurs, hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Fantatsika tsara fa izy anefa no mitondra an'izany anarana izany. Kristy no mitondra an'izany anarana izany. Ahoana izy Apokalipsy 7:6-10. Apokalipsy 7:6-10. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy 7:6-10. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Io zany miresaka ny amin'ny Kristy rehefa ho avy amin'ny voninahiny sy ny fahefany lehibe izy arahan'ny anjely rehetra. Dia misy soratra zany eo amin'ny feony izy misoratra ho anao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Izy anefa maka an'izany prérogative zany, maka an'izany anarana zany na zany titra zany. Ny papa ny maka an'izany titra zany ihany koa. Satria mantsy miresaka tsika le hoe miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izy. Zany hoe blasphème zany. Inona ihany koa ny antsonan'ny papa? Haitsika tsara mihitsy io. Le Saint-Père. Le Saint-Père. Izy anefa no mitondra an'izany anarana zany hoe le Saint-Père zany. Andriamanitra ngeto Saint-Père. Ary Jesosy Kristy dia nanafatrafatra mihitsy. Aoka tsy misy olona ety ambonin'ny tany no antsoina hoe rainareo, fa tokana ihany ny rainareo dia izay any an-danitra. Nahoana ny papa no antsoina hoe le Saint-Père? Matthieu 7:20. Matthieu 7:20. Nakitsika kely. Matthieu 7:20. Zao nambaran'i Kristy. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo dia ilay any an-danitra. Aza milaza olona ety an-tany ho rainareo, fa ray ihany ny rainareo izy dia any an-danitra. Iza zany? Jehovah Andriamanitra. Kristy no miteny an'izany. Nefa izy zany antsoina amin'izay titra izay le Saint-Père. Ary tsy vitan'izany fa nga izy ihany mitondra an'izay, fa ireo pretra ireo. Misy émission izay moa amin'ny Don Bosco ary taloha tsy haiko raha mbola misy zany amin'izao fotoana izao. Rehefa mimetraka fanontaniana ilay olona dia manao hoe où moi mon père? Ka inona moa le amin'ny teny gasy moa ataontsika mon père. Fa nahatonga le mon père ange dia hoe mon père. Dia lasa hoe mon père. Ka maninona mipretra ny lazaina antsoina hoe mon père, tokana ihany ny rainao. Andriamanitra ko iantso olona ety an-tany hoe mon père, tsisy mon père zany ity eo amin'ny resaka hoe ara-pananitra isahana. Tokana ihany ny raintsika. Dia Andriamanitra irery ihany.
De ny sasany koa moa araka le teneniko teo hoe misy ny papa be de misy ny papa kely de atsoina koa hoe izy koa zany ny papa koa am'le ory reto alony teny zavatra de mba adiadio any le zavatra tenenina fa lasa manao blasphème, lasa maniratsira ny anaran'Andriamanitra fa tsy hoe de fa mandeha fatifatany fotsiny. Amin'ny maha kristiana anao tokony tsy mandeha fatifatany fa mba dinihana ny zavatra tenenina sy ny zavatra atao fa lasa makany le izy de farany any ambaravarakely ny fitenenana. Ny papa ihany koa de zao antsoina hoe détenteur de la plénitude du pouvoir. Izy zany no mitazona ny fahefana faratapony amin'ny resaka lafiny ara-panazana io na amin'ny resaka hoe fahefana ara-panazana io sy ny fahefana ara-tany amin'izao fotoana misy atsika izao. De nomena azy zay fahefana zay nisy dogma mivoaka tamin'ny 1870 tamin'ny premier concile œcuménique du Vatican. Tamin'ny 1870 premier concile œcuménique du Vatican. De inona ny zavatra tapaka atao anatin'izay? Le pape ne peut se tromper dans son pouvoir ordinaire et extraordinaire lorsqu'il exprime ex cathedra en matière de foi et de morale. Ny papa hozy izy de tsy mety diso ary tsy azo disoina amin'ny fahefana zay ananany, zany hoe fahefana extraordinaire zany rehefa miteny izy zany zavatra ara-panahy na zavatra ara-moraly, tsy azo disoina zany rehefa miteny an'izay izy. Zay le hoe tsy mety diso ary tsy azo disoina izy. Ka raha mamoaka zany izy fampianarana de jereo tsara ao amin'ny eglizy ina ny zavatra misy amin'ny eglizy, fivavahana ho an'ny olona masina, mivavaka ho an'ny relika. Inona moa ny relika? Ny relika zany efa nianarantsika teto zany ohatran'ny hoe fantsika namatsihana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana de satria nikitika ny fatin'ny Kristy de lasa zavatra masina ny fantsika iny. Ny tsilo zay nanasitrahana an'i Kristy satria nisy rahan'i Kristy tamin'iny de lasa zavatra masina ny tsilo iny. Fotom-pampianaran'ny eglizy zay. Zany hoe raha mamoaka an'izay fampianarana zay zany ny papa hoe mivavaka ho an'ny olona masina, mivavaka ho an'ny relika, na mivavaka ho an'ny fatin'ny olona masina ihany koa ary zany. Na mamoaka fampianarana ny papa amin'ny resaka hoe purgatoire, any amin'ny afo fandiovana, hoe ianao zany efa maty nanoty ianao de nivavahana ianao nanaovana famitsory kely kafarany moa ny fitenenana zany na tsy fantatra. De avany amin'ny toerana misy anao zany de mandalo amin'ny afo fandiovana ianao zany de voavonjy ianao zany. Ny fivavahana ho an'ny Maria fampianarana avoakan'ny papa zany. Rehefa miteny an'izay zany izy de tsy azo disoina zany izy rehefa manao an'izay zavatra zay. Fa marina zany izy rehefa manao an'izay. De nisy doctrine zao tia navoakan'ny papa Pie XII tamin'ny 1950, 1er novembre 1950 nivoahan'le hoe Assomption de la Vierge Marie. Le hoe fiakaran'ny zay moa le filazany zareo azy hoe fiakaran'ny mason'ny Maria niakatra any an-danitra. Le Ascension zany fiakaran'i Jesosy miakatra any an-danitra, anao fety katolika zay. De ny Assomption indray niakaran'ny Maria any an-danitra ka tamin'ny 1er novembre 1950 izy zany no nataon'ny papa Pie XII. Ka nisy formule zany manaraka an'izy io. De zao tsara ny zavatra nitenen'ny papa Pie XII. Qu'il ne soit permis à qui que ce soit de détruire ou d'attaquer ou contredire par une audacieuse témérité cet écrit de notre déclaration, décision et définition. Aoka ozy izy tsy siasa aninona animba na anafika na anohitra amin'ny resaka hoe fahasasaina ny amin'ny décision zay niraisina na ny fanambarana zay natao ny amin'ity famaritana zay nomena aty ny amin'ny hoe Assomption zany fiakaran'ny Marie miakatra any an-danitra. De zao, si quelqu'un avait la présomption d'y attenter, qu'il sache qu'il encourait l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. Raha misy olona ozy izy masa manohatra an'izany fampianarana zany na miteny izany fampianarana zany de izy izy niaran'ny fahatezeran'Andriamanitra sy ireo apôstôly
Zany jara déclaration manaraka ny zavatra zay satria nahoana infaillibilité zay le infaillibilité hoe tsy mety diso ary tsy azo disoina. Ny base ny fotom-pampianarana io nefa ny tamin'ny 1854 zany ny base nanaovana ny fotony satria zany io zany navoaka ny Pie-XII izy io tamin'ny 1950 fa ny base n'izy io zany tamin'ny 1854 de Pie XI nanao anazy io tamin'ny alalan'le bulle papale zany nanaovany azy tamin'ny 1854 de le bulle papale antsoina hoe ineffabilis Deus ny amin'ny hoe Immaculée Conception an'ny Vierge Marie. Zany hoe tamin'izany zany io de efa nampidirina izy io. De inona le base natao tamin'ny 1854? Le hoe Immaculée Conception an'ny Vierge Marie. Inona moa le Immaculée Conception hoe Marie de zao tsy manana fahotana Marie. Tsisy fahotana ho aminy. Izy zany akoatran'ny Kristy zany de Marie zany olombelona tsy mba nanota zany Marie. Fa olona masina izy zany. Zay no nahatonga azy hoe tsangana maty izy nasandratra koa izy olona miakatra any an-danitra izy. Ka mibazen'ny Papa Pie XII tamin'io bulle papale tamin'ny 1854 io zany lay namoahany an'le Assomption tamin'ny 1950. Ahoana moa le lazana hoe Maria de tsy nanota, tsy manana péché originel Maria. De jereo tsara. Ahoana izy ny soratra masina? Alao ny soratra masina namaly azy. Romanina 7:7. Romanina 7:7. De zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. 7:7. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Fa samy efa nanota izy rehetra. Izy rehetra resahany io, ny olombelona rehetra resahany io, fa samy efa nanota izy rehetra ozy izy. Ka maninona? Ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ny olombelona rehetra zany de zao mpanota avokoa. Tokana ihany no afaka manamarina antsika zany manafaka amin'izay toerana hoe mpanota antsika zay. De Kristy irery ihany, zay no nanomezan'Andriamanitra antsika ny Kristy fahasoavana ny namonjenanareo. Amin'ny finoana fa tsy amin'ny asa fa ndrao misy irehareo izy. Amin'ny finoana ny namonjenantsika de finoanany amin'ny Kristy Jesosy io. Zay nandatsaka ny rahany namonjy antsika teo amin'ny hazo fijaliana. De jereo aty amin'ny Hébreu 4 hoe iza ny nanota de iza ny tsy nanota. Hébreu 4:5. De zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hébreu 4:5. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika. Fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Kristy zany de lazaina fa izy de zao hoe izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika. Fa zao kanefa tsy nanana ota. Kristy tsy manana ota. Kristy tsy mba nanota. Na Maria ary zany de zao manana ota sy Maria. Ka ahoana no lazaintsika hoe Marie exemple de tout péché hoe tsy nanana fahotana, tsy nanana fahotana originel i Marie. Exemple de tout péché hoy. Samy efa nanota izy rehetra. Kristy irery ihany tsy nanota. Inona koa ny zavatra atao amin'le resaka hoe infaillibilité an'ny pontificale de zao hoe ny evekan'ny Roma de zao na ny pretra ao Roma de manaisotra fahotana koa. Absout les péchés. Zany hoe ny eveka zany de zao na ny pretra afaka maninona? Afaka mamela heloka. Jereo tsara tamin'ny alalan'ny Moyen Âge ny indulgence. Raha manota ianao de manatona ianao, manatona le pretra ianao. De meny le pretra certificat ianao. Voavela ny heloka rehefa avy mandrotraka volo anatin'le batan-drakitra ianao. De lasa ianao manao asa fivalozana miakatra ny tohatra ery ianao. Mandoalika
mandoalika ianao miakatra ny tohatra miakatra amin'ilay fiangonana iny ianao dia tonga ery ambony ery ianao dia voavelany heloka jereo koa ianao amin'izao fotoan'izao mbola misy zany rehefa manao confession ianao na mikofesy amin'izy ianao no miankohaka sy mandoalika le pretra zany mipetraka ao ambadika eo dia miresaka aminao izy dia ianao mandoalika eo anatrehany dia rehefa vita ny zavatra rehetra zay aseny ataonao dia ozy izy mandehana ry zanako fa voavelany eloko aho fa efa navaizana amelany eloko manino izy no afaka mamela eloko tsava tsisy olombelona afaka mamela eloko zany Andriamanitra rery ihany no afaka mamela eloko zany le hoe vava miopampanao ny fitenenana miteny ratsy an'Andriamanitra ny famelan-keloka averiko tsara Andriamanitra sy Jesosy Kristy rery ihany no manana an'izay fahefany zany satria nahoana Kristy no afaka manao zany izaho sy ny ray dia iray ihany izy Kristy ary men'Andriamanitra ny Kristy zany fahefany zany Andriamanitra sy Kristy Jesosy ihany no afaka mamela eloka ka ny pretra zany raha vao manao an'izay zavatra zay dia maka ny toerana izy maka ny toeran'ny Kristy zany izy satria Kristy nge any an-danitra any amin'izao fotoana izao inona ny asa ataony atsika izy no mpisorona be ho atsika eo anatrehan'Andriamanitra misolo vavantsika eo anatrehan'Andriamanitra mifona ho atsika mitondra ny fivavantsika fa tsy ny pretra mihitsy fa raha vao mbola makany amin'ny pretra tsika dia manala ny toeran'ny Kristy ho mpisorona be zany tsika ho mpisolo vavantsika eo anatrehan'Andriamanitra ny papa ihany koa amin'ny alalan'ilay hoe infaillibilité pontificale io dia inona ihany koa ny zavatra ataony mikanonize izy inona moa zany mikanonize zany la canonisation dia hoe mananatra olona anankiray ho tonga olona masina dia raha Madagasikara zao dia hoe Victoire Rasomanarivo fantatry ny Eglizy Katolika tsara zany nasandratra olona masina Papa Jean Paul II zao maty dia nasandratra olona masina Mère Teresa koa angamba raha tsy diso efa nasandratra olona masina Don Bosco nasandratra olona masina Eugène de Magenot nasandratra olona masina zany nasandratra dia tsy haiko ilay izy ilay tamin'ny Madagasikara ilay hoe Thérèse kely koa angamba raha tsy diso zany manandratra olona masina zany ny Eglizy dia ny papa manao an'izay zavatra zay dia rehefa asandratra olona masina izy dia afaka hivavahana ilay olona rehefa avy eo afaka angatahana fitahiana reny maty reny rehefa avy eo Mère Teresa fahefana vaiza zay le hoe mamoaka zany izy dia hoe tsy mety diso ary tsy azo diso rehefa maty nge reny olona reny dia maty tsisy atserovana azy tsony nefa dia aony dia angatapitahiana amin'ireny zany ianao ohatran'ireny olona le mpandala fomban-drazana reny dia mivavaka amin'ny maty eo mangatapitahiana amin'ny razana amin'ny ray aman-dreny amin'ny dadabe amin'ny bebe sy ny karazan'ireny dia ohatr'izay mihitsy zany ny atao amin'ireny olona masina reny zany hoe misy fandraisany be mihitsy amin'ny tradition'ny zao tontolo zao zany jerentsika nge aty amin'ny Job 4:7 ahoana izy raisitsika kely aty amin'ny Job 4:7 dia ny 9:10 Job 4:7 raisitsika kely Job 4:7 dia ny 10 sy ny 11. Job 4:7 ny 10 ka hatramin'ny 11. Fa ny olona kosa azafady fa ny olona kosa maty ka miampatra eny miala aina ny olona ary aiza izy rehefa maty zany izy dia miampatra izy miala aina ny olona ary aiza izy ozy izy 11. Ny rano miala amin'ny kamory ary ny ony miena rehetra ozy izy fa ny olona zany rehefa maty dia zao miala miaina aiza izy 12 toy izantsika ary toy izany koa ny olona mandry izy ka tsy hitsangana intsony eny mandra-patsisy ny lanitra dia tsiarotsiaro izy ary ho foazina amin'ny toromasina zany hoe rehefa maty zany ilay olona dia mandry izy fa tsy mitsangana ozy izy intsony zany hoe tsy mitsangana intsony zany olona iny amin'ny oviana izy vao mitsangana eny mandra-patsisy ny lanitra dia tsiarotsiaro izy fa ho foazina amin'ny toromasina
amin'ny viny io any aparany zany izy voafoazina amin'ny toromaso satria ny olona zany rehefa maty de ohatrany hoe lazaina fa hoe matory zany fa rehefa any aparany izy de foazina amin'ny toromaso izy de jerentsika koa ty amin'ny mpitory teny aty na tiarinan'ny salamo mpitory teny toko fahasivy mpitory teny toko fahasivy de ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahaeniny ahoana ozy izy andin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahaeniny fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona ary tsy manana valim-pite intsony izy fa adino ny fahatsiarovana azy izy rehefa maty zany ny olona anankiray de zao tsy mahalala na inona na inona tsy manana valim-pite intsony izy fa adino ny fahatsiarovana azy de nefa ny zavatra atao inona ny zavatra atao mangataka fitahina amin'ny maty Andriamanitra velona ny an-danitra Jesosy Kristy velona ny an-danitra Jesosy Kristy no miteny manao hoe efa manana lalana misokatra nareo izy miditra ao amin'ny fitoerana masina indrindra mamaky ny hevitra lamba hozy izy amin'ny alalan'ny rany Kristy de manao midira amin'izany hozy izy amin'ny fahasahiana hozy izy zany hoe mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Kristy izy eo amin'ny hevitra masina indrindra eo anatren'Andriamanitra de nefa tsika tsy zay ny ataontsika fa lasa tsika mangataka mpitahina amin'ny razana mangataka amin'ireny lazaina fa olona masina reny nefa maty reny tsy mamaly atsika reny ny vavakantsika tsy mihoatra ny plafond akory ny fivavahantsika nefa misy Andriamanitra velona ny an-danitra ny azy tsika ivavahana de zao miteny an'izao de betsaka indray mitezitra sy romotra ngamany io zay fampiteniteny io zay moa mba hain'ny olona mihitsy miteny zay ny anay zao ny anay ohatrany hoe ny anay tia ny pastera anay ny anay tia ny fivavahana fa tsy mba miteniteny hain'ny olona mihitsy mamaly an'izay fa mba hainareo ve miteny hoe miaino an'le soratra masina io zao le voalazan'ny soratra masina hainareo ve mahay miaino an'izay zavatra zay fa ngainao rery ihany no manana ny marina alao mangina alao toizako ny lesona de tsika mahita anazy io fa zay le izy hoe raha ivavaka tsika de amin'ny Kristy amin'ny mampisorona be azy ny ivavahantsika sy angatahantsika eo anatren'Andriamanitra ray zay antom-bavaka tsika zany fa tsy amin'ny olona maty ina ihany koa ny zavatra ataon'ny eglizy amin'le hoe manohatra an'Andriamanitra satria nlazaintsika teo hoe miteny ratsy an'Andriamanitra izy miteny ratsy ny anarany izy miteny ratsy ny tabelona keliny izy de ny zavatra hitantsika de zao inona ny anoherana an'Andriamanitra nanova fotoana sy lalàna izy satria ny eglizy nge de mbola mijanona amin'le eglizy du dimanche foana fa tsy hoe atao aorian'ny 1929 de nivadika sabotsy indray le fivavahany l'église du dimanche zany mijanona foana eo zany manana ny tombo-kasena izy manana ny andro ivavahana izy andro voalohany amin'ny herinandro mbola mipetraka foana le andro voalohany fa tsy mivavaka amin'ny sabatan'i Jehovah izy sabatan'ny eglizy ivavahana io avaizany ny avian'io andro alahady io fantatsika tsara ny avian'io fa nianarantsika teto fa tsy andron'Andriamanitra io andro alahady io fa ny eglizy no nanovany sabatan'i Jehovah andro fivavahana ka nosoloany ho andro alahady ho andro fivavahana ary ny eglizy de zao mamaritra ny toerany manaraka ny fomban-drazana foana izy sy ny fomba ratany fa tsy manaraka mihitsy izy ny fomban'Andriamanitra hoe zay araka an'Andriamanitra napetraka Andriamanitra le hoe critère d'en haut zany hoe zao ny zavatra petrak'Andriamanitra fahamarinana ho arahany tsy manaraka an'izany izy fa ny azy le fahamarinana ratany foana no arahany zay zany no arahany zay de apokalipsy toko 2 ahoana izy zao ny tenen'ny azy tao taty amin'ilay tantaran'ny fiangonana zay fahitatsika ary tsy niova zany zay zavatra nataony zay andininy fa 20 apokalipsy toko 2 ny andininy fa 20
dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy? Kanefa mananteny aminao Kristy zany no miteny amin'ilay fiangonana eto. Kanefa mananteny aminao satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezabela izay milaza ny tena no mpamina ny vavy ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoko hitsangajanga sy hinana ny herina natena tamin'ny sampy. Efa voalaza ange zany. Mananteny aminao izy zany hoe kianin'i Jesosy mihitsy ny zavatra nataony. Ianao izy dia zao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezabela izy ianao izay milaza ny tena no mpamina ny vavy ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoko hijangajanga sy hinana ny henana naterina tamin'ny sampy. Zany ange ny zavatra ampianarin'ny Eglizy, mampianatra ny olona hijangajanga amin'Andriamanitra, hinana ny henana naterina tamin'ny sampy. Fantatsika zany io le hoe manova fotoana sy lalàna io. Avaizany avin'ny andro alahady. Zavatra napetraka zany. Fantatsika fa izany andro alahady zany dia jour du soleil zany. Andron'ny masoandro zany, fivavahan'ny Romanina zany, ho an'ny Andriamanitry ny Romanina. Dia namboarin'ny Eglizy ilay izy. Lasa hoe io no nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Dia lasa hoe andro ivavahana ny andro alahady. Dia nibazena tamin'izy nitsanganan'i Kristy izay hoe nitsangana tamin'ny andro fahatelo Kristy, nitsangana tamin'ny andro alahady, dia io no lasa andro ivavahana. Fantatsika tsara teto, efa nianarantsika teto tsara zany. Fa Kristy dia tsy nitsangana tamin'ny andro alahady. Ary Kristy tsy niteny mihitsy manao hoe ataovy andro alahady ny andro ivavahana. Fa Kristy dia nitsangana tamin'ny andron'ny tompo ny anarantsika teto zany. Dia ino io andron'ny tompo nitsanganan'i Kristy io? Sabata io. Eo aloha hoe maty amin'ny atsasaky ny herinandro voalazan'ny faminaniana. Nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Dia ny andron'ny tompo nitsangana, ny andro sabotsy nitsangana io, sabata io. Fa ny Eglizy dia zao maty azoma Jesosy nitsangana amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Tsy nahazo 3 andro 3 alina araka ny nambaran'i Kristy satria Kristy manaraka ny faminaniana. Hoe tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratana. Dia tahaka ny toeran'i Jona 3 andro sy 3 alina teo an-kibon'ny hazan-drano lehibe, dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona 3 andro sy 3 alina eo an-kibon'ny tany. Nafeny 3 andro 3 alina izy natanteraka ny faminaniana, natanteraka ny soratra masina. Fa vokatra ny fampianaran'ny Eglizy, maty azoma Jesosy nitsangana alahady. Dia hoe io ny andron'ny tompo. Tsy andron'ny tompo io, fa fety jentilisy, fetin'ny Andriamanitry ny Romanina zany andro alahady zany. Dia lasa ny natao andro ivavahana. Mbola mitazona n'izany andro zany ny Eglizy hatramin'izao. Zay no mahatonga azy eto hoe mananteny aminao izy teo, averiko tsara ilay izy teo. Kanefa mananteny aminao satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezabela izay milaza ny teny no mpamina ny vavy ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoka hijangajanga sy hinana ny henana naterina tamin'ny sampy. Hijangajanga hozy izy. Fijangajangana ange zany. Fihinana ny henana naterina tamin'ny sampy zany izay zavatra omena ny vahoaka an'Andriamanitra ao zany. Fivavahana amin'ny resantsika rehetra teo rehetra. Hoe ny relika amin'ireny zavatra masina reny. Ny fivavahana amin'ny sary vongana moa mbola tsy voatentsika teo ao anatiny daholo zany izay rarahan'ny soratra masina. Fivavahana amin'ny maty. Sy ny zavatra maro samihafa izay voalazantsika teo. Izay nge ilay hoe tsy manaraka izy le critère daholo ny fampianarana avy any ambony, ny fahamarinana avy any ambony tsy manaraka an'izay izy. Fa ny fahamarinana ara-tany no arahany. Ary izy mihitsy ara no mampianatra an'izay zavatra zay. Zay moa mikasika an'iny fa amin'ny manaraka indray tsika miresaka ilay hoe satria teo tsika niresaka ilay hoe contre n'Andriamanitra izy. Ilay hoe miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra. Fa ho resahantsika koa manaraka ilay hoe miteny ratsy ny tabernakeliny koa izy. Fa tapitra ny fotoanantsika tsy afaka mivelantsika fa alohantsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha io, sotranao indray izay raha afaka nandinika sy nianatra ny teninao. Voninahitra ny hoanao ray ny dera hoanao ny haja hoanao. Sorato am-pony ray ny teninao ary ataovy eo an-tsainay. Aoka raha tsy ompian'ny mpanadino zay vao baka toy ny teninao. Dia misaotra ny amin'izay vitanay tamin'ny diany ity, tsy amin'ny herina fahatanjahana ray fa mifanahinao rery ihany. Dia manamasinanay ray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Voninahitra ny hoanao tompo hatramin'izao koa mandrakizay.
naran'ny Kristina nratany izany vavaka izany ray tetonatrehanao aleloia misoratra zava-tompony maro amen. Dia mirary antsika rehetra hotain'Andriamanitra ny amin'ny asa mandrarantsika ray dia amin'ny manaraka indray antsika fampiona eto. Bye bye daholo.